Taorian'ny fanambarana fa hosokafana indray ny CTC 19 etsy amin'ny village Voarandro-Tapenaka ho fiomanana amin'ny fiatrehana ny mety hapetsaka ny tranga coronavirus dia nandray andraikitra avy hatrany ny tompony andraikitra Isa-Tsokajiny eto amin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka mba hatomombo na mpitsopitsony rehetra izay ilaina amin'izany. Paikady izay vonina ampiarina avy hatrany no hoentina manatanteraka ny asa mety hiandry ny mpiasa amin'ny fahasalamana. Mitondra fanazavana mahakasika izany ny mpandrindra lefitra ny CTC 19 etsy Andro-Tapenaka. Ny taona lasa ny taona vaovao ty ny HGRA sy ny HGRB zany hoe be falatanana sy ny etsy amin'ny ravoangy andrenavana dia nandray ny maharary ny mitondra ny tsimikaretina coronavirus ary mbola mitohy zany hatramin'izao. Rehefa nandinika amin'ny ministera amin'ny fahasalamana nefa dia hoe aleo alamina tsara ny fomba fiasa satria reo marary hafa akoatran'ilay Covid-19 dia manjary mitebiteby malaina mandeha amin'ny hôpitaly izay zavatra manahirana antsika. Dia napetraka ny fandaminana hoe amin'izao fotoana izao ny hôpitaly manara-penitra, ny Ria Anosy Ala, ny CHRD Bongatsara sy ny Anosy Avaratra dia afaka mandray ireo marary mitondra ny tsimikaretina coronavirus. Dia napetraka ireny. Mety mbola misy olona raha resantsika fotsiny eto amin'ny manara-penitra dia natokana fotsiny, natokana manokana zany hoe lay Covid no raisina. Mbola misy olona ao amin'ny hôpitaly nefa amin'izao fotoana izao dia any ambony rihana ireny fa ny aty ambany rihana rehetrarehetra dia natokana andraisana Covid-19. Ary inona raha zany no atao eto amin'ny village Voara. Ny village Voara dia rehefa hitantsika eo fa efa misy toerana azo andraisana marary, misy extracteur d'oxygène zany hoe afaka hitsabona ny mpitsabo efa vonona, ny fanafody efa voaray ara-dalàna amin'izao fotoana izao dia afaka mandray olona isika. Fa hanampina ny tsirairay avy reo izay manana soritra aretina ahahina ho coronavirus dia hanao fitiliana ihany koa ny eto amin'ny village Voara. Ary zay fandaminana, ao anatin'izay fandaminana izay tsy adinontsika fa ny zavatra nanahirana antsika tamin'ny taona lasa dia ny fisian'ireo olona maro tonga hiteny hoe omena fanafody zahay satria gratuit ny fizarana fanafody, manao test gratuit. Manoloana ny fisokafan'ny CTC 19 village Voara etsy Andro-Tapenaka izay ihany dia nisy mifandaminana vaovao hanatsarana hatrany ny fandraisana tanana ireo olona tsaboana eny an-toerana. An'ireo zay jerena manokana nalefa ny mpitsabo, ireo zay tonga misy soritra aretina reny no raisintsika fa hialantsika amin'izay reto hoe tonga izay aka fanafody dia rehefa avy eo jerena fa amidy ny moron-dalana ilay fanafody. Zavatra mampalahelo satria ny marary tokony hisitraka ilay fanafody indray no tsy mahazo fa reo le maika maka ny zavatra izay no tonga aloha dia nataontsika amin'ny fandaminana. Isy araka izany no fanaovana fitiliana, arahana fitsaboana sy fanaraha-maso etsy amin'ny village Voara. Nandefa afatra ry zareo ary amin'ny L2M amin'izao fotoana izao fa misy olona maro tonga eny anao fitiliana dia mariana reto ho anareo izay any tokantrano maheno amin'ny toerana rehetra andrenesanareo an'izao antso izao dia ny hoe ny eny amin'ny L2M tsy manao fitiliana hoe tonga zahay dia anao fitiliana fa ny fitiliana avy eny amin'ny hôpitaly no alefa makeny amin'ny L2M dia sy avy eny amin'ny hôpitaly zany no tiliana eny fa tsisy olona tokony handeha eny. Marina tokoa fa ny any amin'ny hôpitaly manao fitiliana amin'ny L2M dia maimaim-poana fa kosa ny avy eny amin'ny hôpitaly no raisin'ny L2M. Raha olona tsotra anao fitiliana zany dia ety amin'ny village Voara rehefa tomombana satria ao anatin'ny fandaminantsika amin'izao fotoana izao tsy tsara ny mirotoroto e. Ary zay indrindra nanaovantsika hoe alamitsika tsara, azo andraisana marary ety, anaovana fitiliana ny ety, ny angatana amintsika rehetra fotsiny dia ny anaraka ny fandaminana. Isy araka izany no fanaovana fitiliana, arahana fitsaboana sy fanaraha-maso etsy amin'ny village Voara. Tsy haniry olona ho voan'ny aretina tompoko. Raha ny faniriko tsisy ho atao test eto satria miaro tenitsika menakavy fa ny zava-dehibe nefa dia izao alao mikarakara, alao miandry saingy izao ny faniriko sy ny fanireny ministera amin'ny fahasalamana dia ho vitsy ny olona tonga ety satria olon-kendriny malagasy mandray mampita hafatra dia raisiny le hoe ndao hiaro tena fa rehefa miaro tena isika na zany test zany ary mety tsy ataontsika intsony satria ho salamitsika menakavy. Amafisina ary ampiarina ny fanaraha-maso na ny tracing contact
ho an'ny olona iahina na voamarina fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus. Raha misy aminareo le hoe ny fanerasera tamin'ny olona efa hita fa pozitif izahay, reny olona hita fa pozitif reny dia anaovantsika n'ilay antsoina hoe tracing contact, zany hoe voaray avokoa izay fanerasera tamin'ilay olona hita fa mitondra tsimokaretina dia anjara mpiasa ny fahasalamana no manantona anareo, fa tsy anareo no hiazakazaka hivoaka ny tranondray hoe tia fanaovana fitiliana, raha tsy zany dia paritaka ihany ilay zavatra tsy tokony hiparitaka. Ainareo tiako ambara ilay virus izay tsy tokony hifampizarana ndao fehezina ara-dalàna. Fahavarotry hita masiny coronavirus ka mila miomana amin'ireo fepetra sakana rehetra isorohana ny fipariahan'ity aretina ity ny rehetra. Ny antony anaovan'ny dokter manitra arotava ary vava orona dia tsy fantatra ny ena mitondra tsimokaretina na tsy mitondra, dia izay koa no tiako ataonao. Tsisy mahafantatra tsika hoe izy mitondra tsimokaretina dia aleo miaro namana. Ny fiarovako ny namako ny anaovako ny arotava ara-dalàna.